ravoravo ny atao anatin'ny foko fa manan'Andriamanitra velona ianao miasa manatanteraka amin'ny fiainako tsara sy mihoatra lavitra trany amin'ny alalan'ireo mpanompo rehetra izay ampiasainao hitondra ny teninao ampatsiaro ahy fiombonana aminao ampatsiaro ahy fifandraisana aminao dia misaotra androany maraina fa maniraka mpanompo foana ianao hatranehatrany Andriamanitra dia aoka ny teninao no renesina eto aza mijery izay tsanganana ety aloha ianao aza mijery iza no ampiasain'Andriamanitra fa miaino tahaka izay olona vonona iaino an'Andriamanitra miteny aminao fa rehefa izay zavatra mitranga ny ao anatin'ny fonao androany isokatra dia hita an'Andriamanitra ary ny fananao ravoravo hiaisitra ireo foketraka rehetra ireo avizanana hoentin'ny fiainana rehetra no atanjahana indray ianao dia omen'Andriamanitra hery hatrany eo ampanompoana azy androany makasitraka raiko fa ho anao rery ny voninahitra ny amin'ny zavatra hitra izay zarainy eto amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao tsika ity tanana mafy an'Andriamanitra mahazo ho toerana toko Sekoly Fanasitranana androany inoko fa hositranan'Andriamanitra ny fomba fijerintsika ao anatin'ny fototra izay hijerevantsika an'izany atao hoe fanorenana avy amin'Andriamanitra izany. Misy ny atao hoe fanorenana avy amin'Andriamanitra dia misy ny fanorenana avy amin'ny faneketsika hiombona amin'Andriamanitra. Ty herinandro ty dia ohatr'izay mihitsy ny teny fiombonana manangana anao na mamerina amin'ny laoniny mitondra famerenana amin'ny laoniny izany hoe fiombonana mitondra famerenana amin'ny laoniny. Misy mpanoratra anankiroa atao anaty Baiboly. Ndray ny mpanoratra ny testamenta taloha nanao ny Pentatioka Mosesy no anarany ary rehefa avy eo hijery mpanoratra anankiray atao hoe Jauna no anarany. Mosesy dia napahitana ny alfa, napahitana ny alfa izy fa i Jauna napahitana ny maomega an'Andriamanitra izany hoe ny ray nanoratra ny Genesisy dia ny ray nanoratra ny Apokalipsy. Zavatra mahavariana amin'ny zavatra nisoratan'izy roa lahy ireo dia zavatra tena mifameno. Ny anankiray fanehoana ny asa famoronana voalohany dia ny anankiray koa nampiasain'Andriamanitra tamin'ny asa famoronana faharoa. Izany hoe niseho mpamoron'Andriamanitra tamin'ny Moïse fa mbola niseho mpamorona koa Andriamanitra tamin'ny Jauna apôstôly. Dia ahoana ny fisehoan'ilay communion mitondra famerenana amin'ny laoniny ao anatin'ireo tantarana mpanompon'Andriamanitra anankiroa ireo. Raha vakitsika ny Genesisy toko voalohany manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo fotsiny dia izao ny vaky ny teny eo ahitantsika ny fomba fisainana nampiasan'Andriamanitra ny Moïse ka nahitako sy nampahitan'Andriamanitra reo tao anatin'ny zavatra izay nisoratany ny endrika ny fantohany bebe kokoa tamin'izay nampiasan'Andriamanitra azy anoratra an'izany tamin'ny alalan'ny fanahy-masina. Genesisy toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina ny tambonin'ny lalina ary ny fanan'Andriamanitra namboba tambonin'ny rano ary Andriamanitra nanao hoe nisy mazava dia nisy mazava. Teo izany nanomboka Andriamanitra namorona ny voary rehetra. Dia rehefa vakitsika ny soratanan'i Mosesy sy ny fomba nampiasan'Andriamanitra azy ahita ny zavatra tany aloha dia voarakitra ao anatin'ny zavatra nisoratany ny fanomezan-danja ny voary. Izany hoe ny tontolo pahariana manambara ny asa famoronan'Andriamanitra ny zavaboary. Hatramin'ny olona zany tafiditra ao anatin'izany. Fa rehefa vakitsika kosa ka mandalina tsara tsika ny fomba nanoratany Jauna tamin'izay fomba nanindrin'ny fanahy masina azy ny fanoratany ny filazaontsara ombokiny Jauna toko voalohany andiny voalohany dia miresaka indray Jauna tamin'ny voalohany ozy izy ny teny ary ny teny ozy izy tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra
izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra rehetra izao na dia iray aza. Izy nisy mpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Ary ny mazava dia mamirapiratra tao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Dia ndresaka izy mikasika momba ny Jaona mpanao batisa. Nisy lehilahy ny ran'Andriamanitra Jaona no anarany. Io Jaona io profety. Izy tonga ho vavolombelona nambarany mazava mba hinoa ny olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa ny mazava, ilay mazava, fa tonga ho vavolombelona nambarany mazava ihany izy. Tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao, na koa ny mazava marina izay mahazava ny olona rehetra dia tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao Jesosy izy le mazava, ary izy nanaovana izao tontolo izao, izy nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraka ny rà na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa nateraka Andriamanitra. 7:20. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny lahatokana avy amin'ny ray sady feno fahasoavana sy famarenana. Dia eto amin'ny 5:20 miresaka amin'izay Jaona nanambara azy an' Jesosy ka niantso hoe izy ilay lazaiko izay avy ao aoriako dia efa tonga eo alohako sady talohako izy. Alleluia. Jereo ny Genesis toko voalohany sy ny Jaona toko voalohany. Rehefa manao tsika fampitahana ao anatin'ireo dia amoaka tsika ilay tsoakevitra mifono fahendrena lalina avy amin'ilay lohahevitra izay nitsongaitsika androany momba na ny asarobidin'io fiombonana io izay mitondra famerenana amin'ny laoniny. Rehefa jerentsika ny Genesis toko voalohany dia maneho Andriamanitra tamin'ny alalan'i Moizy ny fanomezan-danja ny asa famoronana. Ohatr'izao ny namorona Andriamanitra ny voary, zany hoe Mosesy nifantoka tamin'ny voary. Fa Jaona tsy nifantoka tamin'ny voary, fa Jaona nifantoka tamin'ny mpahary. Hitanareo raha manondro Jaona amin'ny Jaona toko voalohany io, jereo tsara dia dinio tsara, fa miresaka momba ny Jesosy foana izy. Donc noho izany Jaona tsy nifantoka tamin'ny hoe voary izay ny foronina, tsy naneho izy ny fomba namoronana ny voary, tsy nifantoka tamin'ny voary izy fa nifantoka tamin'ny mpahary izy. Raha mandinika isika ny fomba ny asa famoronana voalohany, Andriamanitra dia namorona ny zavatra rehetra, vita ny zavatra rehetra. Namoron'Andriamanitra ny olona avy eny ivelany Edena. Ny olona tsy tao Edena ny foron'Andriamanitra fa teny ivelany Edena. Rehefa vita avy eny ivelany Edena, ny olona vao nentin'Andriamanitra niditra tao Edena rehefa vita Edena. Hitanareo fa manina Andriamanitra ny teny ivelany Edena namorona ny olona vao nitondra azy tao Edena. Edena palais na lapa ny foron'Andriamanitra ho toeram-panapahan'ny olona. Fa ny teny ivelany Edena maneho an'izao tontolo izao izay sehatra atolotr'Andriamanitra ho an'ny olona. Dia izay mahatonga ny mpanao salamo milaza lanitra ozy izy an'Andriamanitra, fa ny tany ozy izy nomeny ho an'ny zanak'olombelona. Izao mipetraka ilay izy. Tamin'Andriamanitra namorona ny Edena dia toerana mahafinaritra, toerana feno voninahitra, misy ny rehetra ilaina. Andriamanitra zany tsy namorona ny olona tena hoe hisasatra, fa amantambonona Edena vita hotapahana. Satria rehefa nitsondran'ny olona Andriamanitra dia niteny izy hoe manapa manjaka dia miamaroa. Zany hoe nomen'Andriamanitra ny olona zany ny fahefam-panjakana sy fanapahana n'io Edena vita io mba hiasa sy hitandrina n'io saha io. Dia ohatr'izao mipetraka ilay izy. Rehefa namoron'Andriamanitra ny olombelona dia tsy nataony talohany ny asa famoronana rehetra, fa rehefa vita ny asa famoronana rehetra nataony na zava-maitso na biby na rano, milamina tsara ny zavatra rehetra, vao namorona ny olona izy dia vao vita ny olona dia nitsahatra izy. Zany hoe ny fahafenon'ny fahatsarana mameny rehetra amin'ny rehetra dia nataon'Andriamanitra tao amin'ny olona asan'ny tanany. Ny olona zany ilay zavatra vita farany
na afapoan'Andriamanitra ka natonga azy nametra-pialana teto tany fa afapo sy nitsahatra naka ny toerany mahandriamanitra azy rehefa vitany ny olombelona asan-tanana satria nataony tao amin'ny olona avokoa ny fanapahana feno ahafana mitantana manapaka mikarakara an'izany atao hoe edeny zany ohatra zany zany Andriamanitra sy ny famoronana asa famoronana voalohany zao anefa ny zavatra nitranga fantatsika misy dikany mahatonga tantarana le tsy kelikely am'izay rehefa niodina ny olombelona tonga dia azakazaka kely Andriamanitra ny teny azinanao ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy fa ny fotoana inananao dia ho faty ianao zany hoe nanana choix anankiroa ny olona misy lalam-piainana iainany mandrakizay zay fananany tsy natao faty izy lalam-piainana anankiray faharoa le natiora faharoa faty raha inana izy dia Eva nanantona n'le menarana dia tamin'izany menarana tsy mampatahotra fa izy ny biby faran'izay tsara indrindra baiboly ny teny zany hoe menarana ny isany biby mateza zany hoe tsara zany menarana tamin'izany fa rehefa nozonona menarana satria nanatongotra izy manana tongotra izy afaka mijoro zany ny menarana dia rehefa voazona menarana dia nanjavona daholo ny tongony toy izy Andriamanitra hoe mandady ianao manomboka androany zany hoe mandady zany dia ozona vokatry ny ozona mahatonga menarana nandady nanjavona ny tongony dia nandady izy satria namitaka ny olona izy zany hoe naka ny endriky menarana ny devoly dia rehefa miresaka zany menarana zany no miresaka matoa miaina Eva tsy tonga dia niorakoraka be hoe biby lafa miteny fa miresaka zany menarana dia tsy taitra ny olona miresaka amin'ny menarana zany zany ny zavatra nisy tao edena fa zao ny zavatra nitranga mahatonga ny zanak'olombelona matahotra menarana mandrakandroany dia satria nampirafesina ny zanaky ny vehivavy sy ny tararaky ny menarana dia nidika an'izay lasa mitsoka menarana daholo le biby mafatifatiny lasa marikiriko mandrakandroany satria no ny fanekeny ho fantsina teo am-pelantanany devoly amitaka ny olombelona ao tsarotsika rehefa niteny Andriamanitra tamin'ny Eva dia nisafidy zany izy le choix faharoa hoe alohany maty ninana izy dia nampinany ny Adama dia nisokatra amin'ny masony izy mivady tamin'le code secret ninanany an'le hazo fahalalana tsara sy ny ratsy dia lasa nisokatra amin'ny masony nitady solution ho azy izy ampiambana viavy ny raisiny mba anakonan-kenatra dia nefany ny vahaolana tena mety hatramin'ny voalohany tsy vahaolana amin'ny fikatsahany Adama zay mampety azy fa vahaolana amin'ny fisainan'Andriamanitra zay mahasoa azy foana dia hoy Andriamanitra hoe tsy mampety ianao ny ravina viavy io fa aloha anaovako ody biby ianao andrakofana ny enatrao dia niasa Andriamanitra zay tandindony Jesosy Kristy sy ny fitafitsika azy ao amin'ny fiainana mandrakizay hitafio Jesosy Kristy dia aza mianofo atateraka ny filana dia ino zany le image anankiray tia koa hozaraina eto zao zany ny zavatra nitranga dia rehefa vakitsika ny zavatra misy dia Andriamanitra niteny tamin'ny Adama raso any ho zavaiko kely le tantara sy ny fahalavon'ny olona tamin'ny fomba nanoratany Mosesy azy mandra-pahatonga n'ilay dingana anankiray ara-piombonana hamerenana amin'ny laoniny ny zavatra rehetra dia zao ny zavatra nisy ao amin'ny Genesis 7:1-2 tsy ho tantaraiko lava be fa fantatsika le tantara rehetra fa efa eo foana tsika matetika ny miainga dia amin'ny 2:20 ny tonga dia ho raisiko ary Jehovahandriamanitra nanao akanjo hoditra ho any Adama sy ny vatiny ka nampiakanjo azy ary hoy Jehovahandriamanitra indro ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka nahalala ny tsara sy ny ratsy ary ankehitriny andao ninjitra ny tanana izy ka akany koa ny azonaina ary hoaniny ka ho velona mandrakizay izy dia hitanareo raha vao nisy teny lavon'ny olona enoy raha vao nisy teny lavon'ny olona dia tsy maintsy misitraka ny fiatraikan'izay ny olona inona le teny lavon'ny olona raha inananao io dia ho faty ianao noho izany Andriamanitra tsy tonga anome fiainana mandrakizay ny olona ao anaty fahafatesana ao tsika dia ozy izy Andriamanitra tsy niteny Andriamanitra hoe naniraka le anjely no nyran'Andriamanitra anakana ny olona miaraka tamin'ny sabatra le anjely anakana ny olona tsy akao amin'le azonaina fa ndreo raha inanao izy dia ho faty dia ho velona mandrakizay dia andao ny atsika eritreritry iny tsara
samitsika mihaino tsara fa zavatra sady bidibe no zaraiko. Andriamanitra tsy niteny hoe mba tsy hahafahan'ny olona mandroso ao, fa ozy izy Andriamanitra hoe tsy hahafahan'ny olona maninjitra ny tanany ao. Zany hoe ny olona zany, raso ny olona zany manam-pahefana, eto izy dia afaka maninjitra ny tanany hatrany amin'ny 1 kilometra. Aroa Jehovah Andriamanitra, indry ny olona efa tonga tahaka ny anankiray ntsika ka halala ny tsara sy ny ratsy, ary ankehitriny ndra ho aninjitra ny tanany izy ka akany koa ny azonaina, ary hoaniny ka ho velona mandrakizay izy. Zany hoe ny olona zany manam-pahefana analava ny tanany, ohatran'ireny le amin'ny dessin animé reny hoe mialava be ny tanany. Ny dessin animé zany zavatra tena nisy. Toy Andriamanitra hoe mba tsy hanjira ny tanany akany an'le azonainao, dia mijoro ianao eto ry anjely dia sakany tsy haninjitra ny tanany ny olona. Ndao inotsika amin'izay le zavatra mitranga. Sakana naniraka anjely Andriamanitra anakana ny olona tsy amin'ny azonay. Samba ny teo amin'ny tantaram-piainam-pitiavana. Nisy olona tia nanakana ny olon-tiany tsy hisitraka fahatsarana amin'izay zavatra nataony. Tia ny olona Andriamanitra, fa ny sakanan'Andriamanitra ny olona tsy ho velona anana ny fiainana mandrakizay io rehefa avoninana ny azy fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Inona ny antony? Fitiavana ihany koa le izy. Zay le mahatonga miteny aminareo hoe ny tsiako indraindray valim-bavaka. Hitanareo Jesosy rehefa nitondra fahotany zao tontolo zao, tian'Andriamanitra izy. Fa ozy Jesosy tamin'ny rainy, raha io nahoana ny mahafoy ahy ianao. Nisy fotoan'Andriamanitra nahafoy an' Jesosy, tsy hoe tsy tian' Jesosy izy, fa fitiavana nahafoizany an' Jesosy mba hahafahan' Jesosy miaina sy manatanteraka ny mission mpamonjena antsika. Zany hoe ny tsiko misy fotoana valim-bavaka. Ahoana misehon'le izy? Andriamanitra tsy hoe tsy tiany olona anana ny fiainany avy ao amin'ny oazonainy io, fa misy fotoana nomezan'Andriamanitra ny oazonainy ny olona, fa tsy mbola amin'io fotoana io aloha. Dia ahoana fisehon'le izy? Ohatr'izao fisehon'le izy. Andriamanitra ny saina ny asa famorona faharoa. Mba fantatrareo ny asa famorona faharoa? Ny asa famoronana faharoa dia olona aloha no ny foronan'Andriamanitra indray. Voalohany, ny olona, ny fantoka tany amin'ny olona Andriamanitra. Amorona antsika olom-baovao namaika an'le asa famoronana faharoa, fa tsy nikitika voary Andriamanitra. Ny famoronana voalohany ny olona farany no foronan'Andriamanitra. Famoronana faharoa ny olona no ny foronan'Andriamanitra. Voalohany. Ahoana no mahatonga an'izay? Zavatra anankiroa. Ny fahasamihafany famoronana voalohany sy faharoa zay. Ny fotom-panorenana ny famoronana faharoa dia ny famerenana ny olona, famerenana amin'ny olombelona, ny fahefa-panapahana very teo amin'ny olona. Satria ny voary rehetra na alefan'ny olona sy ny fitsoran'ny olona teo ambany fahefan'ilay ratsy atao hoe devoly. Dikan'izay Andriamanitra tsy tonga dia midina fotsiny hoe alaiko fa rehefa tsy nety taminareo dia alaiko, ohatra antsika izany ohatrany hoe alaiko rehefa tsy nety taminareo. Tsy ohatr'izay n'Andriamanitra, fa Andriamanitra zany Andriamanitra ny fahamarinana izy. Dia tsy maintsy tanteraka mihitsy aloha sy pehena ny ereran'ny olona. Zay vao afaka manangana ny olona Andriamanitra, mamerina azy eo amin'izay toerana nisy azy teo alohan'ny fahalavony, ananana an'le fiainana sy ananana an'le fahefana. Miaraka ny fahefan'Andriamanitra sy ny fiainan'Andriamanitra. Averiko, mahazo aina ao amin'ny fiainan'Andriamanitra, fiainana araka an'Andriamanitra, ny fahefan'Andriamanitra, ny autorité n'Andriamanitra, ny pouvoir n'Andriamanitra, ny fahefan'Andriamanitra sy ny fanapahan'Andriamanitra, le nitsofina ny rano any Adama iny, dia mahazo aina rehefa ao ny fiainan'Andriamanitra. Rehefa tafasaraka tamin'le fiainana ny olombelona voalohany, dia zao
rava ny fanapahana, rava ny fahefana. Ao tsaritsika dia zao manjenjena ny olona, nandova fahafatesana ny olona, dia lasa nitafonofo mety marary ny olona. Dia teto no nahitako ny révélation anankiray hoe fa maninon'Andriamanitra ny nanakana ny Adama, tsy nanahazonaina rehefa nandika ny teniny Adama ka nihinana n'le hazonaina natonga azy, nihinana n'le hazo fahalalana tsara sy ny ratsy ka natonga azy ndova fahafatesana. Natiora-pahafatesana ny aretina, natiora-pahafatesana ny enatra sy ny fahafambaraka. Dia ozy izy Andriamanitra, tsy tiako Adama raha hihinana hazonaina dia velona tsy mety maty nefa marary lava. Andaona antsika nidinika lalina be, ohatrany hoe dipy be ny zavatra zaraiky, fa tsy dipy le izy, tsy lalina le izy, fa zavatra marina le izy. Ozy Andriamanitra hoe raha hihinana an'io le natiora avy amin'ny fandrikan'ny fihinanana ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy, tsy maintsy isy fiatraikany eo amin'ny tenany satria zany ny teny hoe ho faty izy. Noho izany le nofo, raha ho velona eo amin'ny nofo izy ka hihinana n'io hazonaina io dia ho velona izy tsy mety maty, fa mety hoe ohatra na paozina zombie zany. Ohatra marary eny ianao zany dia sady tsy mety maty ianao no tena marary foana, dia mandrakizay zany ianao mety hoe pomaso tsy mahita fa jambeny foana, ohatrohatra zany, satria le natiora-pahafatesana efa tafiditra tamin'le fandikana ny tenin'Andriamanitra. Donc raha eo amin'ny nofo zany nisy olona fahavelomana dia lasa ratsy be ty tany ty, satria mety ho voadolana ny tômôbila ohatra le olona dia tsy mety maty izy fa mitsangana izy, sady tsy mety sitrana. Azonareo amizay le tiako atongavana. Dia ozy Andriamanitra hoe tsy maintsy miditsika amin'ny programa mpamoronana faharoa tsy maharety eka ao n'Andriamanitra. Dia ohatra le programa mpamoronana faharoa nidin'Andriamanitra le teny lavon'ny olona, nanaiko tonga nofo, zay le jaona toko voalohany, nanaiko tonga nofo le teny lavon'ny olona mba hiara-monina amin'ny olona. Niraisin'Andriamanitra le nofo teo amin'ny olona mba ho kapohana sy ho saziana teo amin'ny hazo fijaliana. Le nofo ane iny saziana teo amin'ny Jesosy iny, fa tsisy afaka nasazy an'Andriamanitra zany. Dia rehefa nisaziana le nofo dia ny ray ny tonga dia nanome lamosina satria nahita eloko sy ny eloko ao teo amin'ny Jesosy. Zay no mahatonga hoe maty no fahadisoantsika izy. Le fahadisoantsika iny nomboany iny. Dia rehefa teo amin'ny hazo fijaliana ny fahadisoantsika dia nafon'Andriamanitra Jesosy. Dia Jesosy zay natonga Jesosy ny teny hoe raio, nahoana ny mahafoy ahy ianao. Dia mitovy mihitsy le hoe ohatra ny nafoy zany Adama, satria tonga dia ny sakanana naniraka anjely Andriamanitra hoe oka ozy izy le anjely, tsy mahazo makaty ny tanana iny, zany hoe azo tapahany iny tanana iny raha miditra ao zany. Zany hoe tsy mahazo manao lava tanana zany Adama, fa atreo aloha dia atreo. Dia ohatrany hoe misy ady zany raha jereny hita maso teo amin'Andriamanitra sy ny olona, fa ny olona ny tsy mahatakatra, fa amin'ny mampahary an'Andriamanitra efa mikajy Andriamanitra zay asoa amin'ny maha-omega azy sy amin'ny maha-alfa azy. Misy zavatra zany indraindray tomelina be fotsiny ianao reo amin'ny nofo nijerevanao ny zava-misy. Zay no mahatonga antsika mila manana révélation amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, satria misy zavatra tiana ho isisihana fa ozy Andriamanitra hoe non, stop. Dia rehefa manao Andriamanitra hoe stop, Andriamanitra efa mahita ao ambadiky ny stop iny ny omega na fiafarana mapety anao. Dia androany izy miteny hoe non, tsy mety aloha io. Zaranga tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Zay no mahatsara ny lanja ny fatra ny fankatoavana ho manam-pahefana foana ho fiainan'ny olombelona. Dia zao ny zavatra nisy, zao ny zavatra nisy. Rehefa nroasin'Andriamanitra ny olona dia zao votsitra tamin'le Edena, dia lasa ny olona no misasatra amin'izay vao mihinana. Dia inona zavatra nitranga mifanohitra amin'ny Edena mihitsy? Edena vonona
ho an'ny olona manaiky hotariana. Ianao edena vonona ho an'ny olona manaiky hotariana. Rehefa voamboatra Adama dia nitariana Andriamanitra izy ho ao edena. Ary mandraka androany edena vonona ho an'ny olona manaiky hotariana foana. Fa edena tsy natao ho an'ny olona tsy makatohan'Andriamanitra. Dia ndao ny antsika isaina voaroka ianao tsy ao edena. Rehefa miaina ao anatina tsy fankatoavana ianao. Ina ilay fankatoavana an'Andriamanitra? Ny fankatoavana an'Andriamanitra dia manaiky ianao alahatra ao amin'ny teniny. Manaiky ianao mizotra araka ny sitrapony. Manana fo ianao mijoro amin'ny zavatra tenenin'Andriamanitra. Tsy anisan'ny olona mpapandefitra azy, fa olona manaiky azy. Dia inona ny zavatra nitraka? Ahoana ary nataon'Andriamanitra pasteur? Io azonaina io zany roviana. Io azonaina io ilay solofony tsimoka azo avy amin'ny Davida. Jesosy no azonaina. Dia ahoana fisehon'ilay izy? Raha anjely no nirahana anakana ny Adama, anjely no nirahana anakana ny Adama, tsy ho ao amin'ny azonaina fa ndrao velona ao anaty aretina, velona ao anaty fahosana mandrakizay izy eo aranofo, nefa tsy mety maty. Dia zao mpaminany no nirahana anokatra izay lalana ny sakanan'ny anjely ho an'ny Adama, ho an'ilay famoronana vaovao. Dia tsy izany fa zasy ianao izay nandray an'i Jesosy. Tsy maharetika ao an'Andriamanitra. Iza ilay profety nirahana? Jaona nirahana anokatra lalana apiditra an'i Jesosy. Jesosy no azonaina. Zany hoe ilay azonaina nanakanana azy tsy azo nikasiana sy ny raisina ary hoanina tao edena, lasa olona afaka hanantona azy sy ho tonga eo aminy. Alleluia. Zany hoe le Andriamanitra azonaina fiainana mandrakizay. Ilay fiainana mandrakizay lasa nidina teo amin'ny olona, nanaiky naka ny faloton'ny olona. Ary raha toka ny sakana ny anjely tsy azo hinana, rehefa tonga olona le azonaina, dia izy indray no niteny hoe nofoko ny tena fihinana ary nrako ny tena fisotro. Zany hoe ny plano-pamonjena dia voaomana ela ho an'ny olona, ho amin'ny tanjona hamerenana amin'ny laoniny izay fiainana mandrakizay very teo amin'ny olona, averina ara-panahy ao anatin'ny olona. Ny olona ne tsy hoe akory tany am-boalohany ny olona sady natao velona eo amin'ny nofo mandrakizay, natao velona ara-panahy mandrakizay. Fa amin'izao fotoana izao tadio ity nofo ity tsy maintsy lasa fa tsy nakatohan'Andriamanitra. Io nofo zany mangarika anao hatramin'ny farany. Zay mahatonga tia naitra anao foana hoe aza velo voazony amin'io nofo io ianao, ka hanompo an'io nofo, be fanahiny eo amin'ny nofo, eto amin'ity tany ity foana ny vision anao dia ny zavatra rehetra dia tsy namanao zany io fa amin'ny farany io mangarika anao. Raha ohatra ka mahaela velona ny arena izay mpanan-karena mahantra rehetrarehetra io efa razo vidiana ny aina, dia ny mantra nefa nanan-karena tsisy mantra tsony teto satria voatsakoana fotsiny ry miliardera dia mba meny tsasam-pananany dia maty ny mahantra anankiray dia mba velombelona eny aloha mahazo an'izay. Fa asa na azodarena tiako zaraina. Fa ny problema tsy namanao io nofo. Raha io no mampanota anao dia mba edivo kely, satria tsy ao amin'io mandrakizay tsika mianakavy, tsy ho ao mandrakizay tsika. Mifandalovana ny eto ambonin'ny tany, ianao tsy te hiaina amin'ny fahamarina satria ianao mbola te hiaraka amin'ny tosikli baba. Tosikli baba egal le fiainana gorisagorisy eny dia le mahafinaritra eny dia lojika io. Nefa rehefa jerenao ianao mihitsy ny fahasokafan'Andriamanitra masonao io tsisy io zavatra ataonao io. Atsangany ny tanan'izay mandray anahako. Tenen'Andriamanitra hoe ty tsy mety dia ataonao ihany. Ty manana dia ataonao ihany. Tena misy zavatra mihazona mihitsy fiainao zany hatramin'ny farany. Dia sanatria ho jodasy ve zany na niaraka amin'ny Jesosy niaraka nitsoboka teo aza le mofo. Jodasy anie niaraka nitsoboka mofo mihitsy tamin'ny fandraisany. Fa zao tsisy fiatraikany tao anatiny le fandraisana nyraisany fotsiny hoe nda nataovy izay ataonao e. Dia lasa izy nandeha satria hitan'Andriamanitra mihitsy hoe tsy ho hatramin'ny farany. Dia ohatr'izay le olona dolirin'ny teny fa tsy mety tonga saina.
doliry ny teny fa tsy mety voasasa mihitsy. Ny antony dia tsotra, raha vao mafy ny fotsika dia tsy afaka misokatra ny vision antsika. Dia eno eny mahatonga ny visionao tsy mahita lavitra satria feran'ny sainao anaty fanahina ny fomba fijerinao. Dia tsy active ilay fiainan'Andriamanitra ao anatinao, manokatra anao ahita zavatra tsara lavitra, amelona amin'ny fanantenanao tenin'ny androany, na tsy mbola araka ny tokony ho izy ary ny zavatra hitan'ny masonao. Zay ny mahatsara ny toem-panaraka an'Andriamanitra sy ny fanekenao hiditra ao anatin'ny faneken'ny fankatoavana sy fanatanterana ny sitrapon'Andriamanitra. Zao sady manokatra ny masom-pananao izy no mitantana anao any amina vision tsara lavitra miaraka amin'Andriamanitra. Jereo Samsona feno hery izy. Fa voazo ny Filistina ny maso mipotseriny devoly voalohany. Niota mahajamba. Niota manampina vision. Ny fahotana mahatonga anao tsy anana fahita, tsy afaka hita mitovy amin'ny zavatra hita n'Andriamanitra. Zay ny mahatonga n'Andriamanitra nidina izy anao takalo. Ny raisy ny fahadisoanao rehetra. Tsy ianao mendrika indrindra koa. Fa raha mendrika ianao tsy tonga izy. Dia jereo, raha ohatra ka azonaina no hanina, dia marary mandrakizay eo amin'ny nofo ny olona fa tsy mety maty. Dia azonaina, ilay hazonaina tao hoe Jesosy Kristy no asainy hohaninao fandraisana. Mba hahatonga anao hiaina amin'ny fanasitranany tamin'ny diakafika izay nieretany. Inona ny sekret? Ny rahany Jaune elo lalana amin'ny fibebahana. Ny profety irahana hitondra mesazy anankiray ampiombananao amin'Andriamanitra. Paoly mbola niteny an'izany, mihavana amin'Andriamanitra nenareo. Rehefa tanteraka amin'ny fihavananao amin'Andriamanitra dia ho amoraina ny transfert, ny fampitapiainana mora ao anaty fahatanterahany, fijoroany ny olona anankiray matsapa-tena teny hibebaka marina. Ilay izany tsy amboamboarina fonana ny fiovam-piainana. Tsika tsy navelan'Andriamanitra zany ho tafajanona eo amin'ny nofo fa mahatonga an'io fanahina io mbola natioralay le fiodinana daholo. Fanahina miteraka fitiavatena. Fitiavatena miteraka inona moa ity? Fitiavakena. Dia avy eo renindray miteraka inona moa izy ity? Fialonana. Miteraka reo karazany zavatra be dehibe zay araka fa zao fotsiny vakiony Galatiana toko fadimy miariary ny asan'ny nofo, ny 9:20 izay. Miariary ny asan'ny nofo. Dia zao mandraka androany ve ianao mbola piasa ny nofo? Piasa. Zany hoe société anankiray zany atao hoe nofo. Dia miamboshe olona be dehibe izy. Dia riepideria misy société anankiray ngeza be atao hoe fanahy. Jesus Christ na Jesosy Kristy no PDG ao. Dia ilay anankiray ary devoly. Satria teo amin'ny nofo izy ny nandresy natonga ny Adama mety maty. Dia eo foana izy devoly zany fetsy. Eo amin'izay nandreseny koa izy mialoka manjono anao. Ao izy mialoka manjono anao. Tsy adala le ny olona. Raha ohatra ka tena mety maharary ianao ne, tsy hoe ny zavatra rehetra izay ataonao ne kory hoe tena hoe tsy sahirana ianao manao azy, hitan'Andriamanitra ianao manao sakrifisy. Hitan'Andriamanitra ianao tena hoe mba te olona. Fa zao raha vao miresaka momba ny ara-panahy ianao, dia ohatra vitanao mihitsy ny mampanginana any anatinao na mangiry-firy azy. Noho ny fitiavanao n'Andriamanitra. Dia hitan'Andriamanitra daholo niady clénao sy ny anatin'ny fonao rehetra. Zay le mahatonga milaza. Raha tsy vonona ny anova motivation, tsy tonga lavitra zany eo. Tsy maintsy manova motivation. An'Andriamanitra aloha, tsy maintsy any Jesosy ianao ny tena hoe any Jesosy dia tena any Jesosy à 100%. Tsy à 99%, à 100%. Tena zato isan-jato many Jesosy ianao. Ny fonao tena renao mihitsy ny any Jesosy. Marary ianao rehefa tsy mandeha fanjakan'Andriamanitra. Marary ianao mahita fanan'olona tsy tena mikolla loatra amin'ny antom-pisiny ilan'Andriamanitra azy. Malahelo ianao mahita olona be fialonana, tia voninahitra, tia mireare, tia mametraka ny fahatokiny amin'ny abetsahany zavatra anana fa tsy mba namaky an'ilay hoe na ho azonao ary zao tontolo zao nefa veriny hainao dia inona ny asoanao. Reny zany tsy mba vakindreny olon'ireny. Le andeha anangombea, teto moa le tenin'ny pasteur ery tamin'ny latsinainy le hoe anangombea dia ataoko feno sopitrako.
dia hitsahatra amin'izay dia ozy Jesosy raha io nalaina aminao ny hainao dia ataonao aiza daholo izay nangoninao. Izany hoe tsy mametraka ny lanja ny ainy sy ny fiainany ho ambony no ny zavatra ilaina. Izany hoe mahatonga an'ireny zavatra misy amin'izao andro faran'izao reny hoe mivarojanaka ny olona. Mahatonga an'ireny olona ohatrany efa ataon'ny olona takalo-piainana mihitsy noho ny vola sy ny zavatra ilainy eto ambonin'ny tany no avy ny ray manontolo misoloko mangalatra mandainga. Hitanareo reny rehetrarehetra reny dia ranofo daholo reny. Ao amin'ilay société ny ranofo ianao ny miasa ary Lucifera ny PDG. Dia manipuleny ny sentimentanao, ny fihetseponao manipuleny le devoly. Dia lasa renao mihitsy hoe io mampangalatra anao, io mampandainga anao, io no amarotanao fanahy. Tena renao mihitsy hoe taloha ianao. Izay mahatonga ny olona miteny hoe Pasteur Rodolphe masika loatra ianao rehefa mitoro-teny. Maninona raha ohatra ka mba atao amin'ilay mbola mba milamindamina kely fa izahay tena mijaly mihitsy eo amin'ny seza io. Tsy azonao veroka mihitsy ilay izy fa zavatra tenenao nandray manindrona loatra. Tsy mahatamany. Jesosy ny teny misy siditra amin'ny vavahady eto ianareo fa vitsy no raisina. Jesosy ny teny tsy Paoly fa Jesosy. Iala ozy miambenonareo. Mila miambiny tsika pazapa ohatrany tsy mety ary ohatrohatry mba harao maso kely ane ny fonao hoe ary ohatrohatry ny titeny tsika izany ary ohatrohatry ny henonao le izy mandanga ianao raha tsy henonao zany. Fa zao ndraindray izy ilay anakira aza miala amin'eo. Bediny mpampiasa ianao miorena tsara eo. Dia fitandra ianao sainy mitsangana raha aloha dia mahazo hoaina kely. Dia tonga indray ilay dia treny fony aminao Andriamanitra. Dia rehefa avy eo asiany aralidita indray ilay seza. Dia sena petra amin'izay mahazo aina. Vao mipetraka tsy tafala intsony. Maratsy ny fiverenana matetika amin'ny zavatra ataonao nefa ny tsin'Andriamanitra anao dia manjary lasa seconde nature anao ilay izy. Seconde nature. Lasa toetranao faharoa sy identité hafantarana anao. Izay mahatonga anao rehefa notanian'ny olona dia izy ilay izy aisanao ilay mpandandainga kely iny. Lasa atao fanampina anarana ilay toetra. Aza mihavana amin'io nofo io ianao. Fa io nofo io tsy napetraka Andriamanitra io ilay mandrakizay. Dia aza mieritreritra hoe matanjaka be ianao androany. Dia tsy hosa mihitsy mandrakizay. Fafany devoly izay mahafetsy an'ilay PDG n'ilay ara-nofo. Fafany ao anatin'ny mémoire-anao hoe ndray androany tsy ho eto ianao. Fa ao anatin'ilay tanjaka iny araroty aloha izay azo atao rehetra. Dia zao lany fotoana fotsiny ianao ampiasainy hamotika amin'ny fiainanao nefa mamita teny ianao. Dia zao men'Andriamanitra tombonandro tsika tsy mba omentsika ho an'ilay tompon'ny fiainana ny fahavelomantsika sy ny fahatanorantsika. Fa lanitsika amin'inona? Amin'ny zava-poana. Lanitsika za tsy miteny hoe ratsy ianao raha miasa. Tsy miteny hoe ratsy ianao mamelom-bady aman-janaka. Tsy miteny hoe ratsy ianao raha mianatra. Non, tsy izay tiako tenenina. Fa ratsy mihoatra noho ny ratsy raha sanatria tsy mba miasa mihevitra ny fiainam-panahinao ianao. Mila retontsika tena marina fa eto Madagasikara amin'izao ohatrany lasa ohatrany hoe fomba fanao tsieloka izany tsony no mitsolotra. Ary raha vao tsy manome kely tsy vita ny rova. Fa zao mianara-mpanjaka fahamarinana. Le tsy mila hoe mahazo pouvoir ianao vao afaka anao an'izany. Raha vao miandry pouvoir ianao dia mitady pourboire foana isan'andro. Fa tsy manaiky mihitsy. Tsy any amin'ny resaka fitiavam-pahefana izy hiteraka fitiava-kely. Fa any amin'ny conscience, any amin'ny fahafantaranao, fietreretanao tonga saina hoe any Jesosy ahako. Ao amin'ny fanahy misy azy ao, miombona amin'ilay azonaina ilay tena fiainana amin'izay ahako. Miala amin'ity système sy ity principe ity ahako. Ny tena zavatra faran'izay mafy indrindra rehefa manomboka ho voakontrôlenao ka miezaka niditra ao anatin'ilay fahefam-pahamarinana. Tena marina. Dia manomboka ho esorina amin'ilay fahazaranao reny. Iny! Raikitra ny guerre de Golfe persika. Tonga dia manangana mihitsy ianao lance roquette.
rakitra ny ady satria nahoana anomboka averina amin'ny fahamarinana amin'izay ianao nefa tsy safidinao. Ianao zany tsy ana-safidy tsy ianao mihitsy niteny zany raga tena iova amin'izay ok zay fa ampy zay raha vao tsy fanapahakevitra ao io ka ny tontolo sy ny fiarahamonina misy nefa manomboka mandroso makany amin'ilay izy satria ho any an-danitra dia anomboka hitsangana ianao anomboka hijoro amin'izay ianao hitady ny zona fa ahoana fa nisinina tampoka teo nefa tsy fantatra fa tsy maintsy miova planeta ianao. Tsy maintsy makany planeta sy any amin'izay misy ny ara-panahy amin'izay. Dia zay eo no miteraka n'ilay fiverenan-dalana. Ohatra tsy zaka ny olona mbola mipetraka tsy manaiky anao raharaha fa miaraka mivadin'olona ohatra mihaino hoe mahavery io dia zay foana nefa ny zavatra miverimberina eto dia nefa rana nisaky mahita anay ianao dia ohatra ny tehitoraka tournevis zany satria isaky nitory zany dia manao fanoarana dia mety ho tratra an'izay ianao dia nefa rana anao tezitra ianao hoe le paster ty kotra tsy manakolazaina ankoatran'izany dia inona ny ataonao ao tsisy révélation ankoatran'izany ao nefa raha mba enonono ny révélation meny Jesosy antsika eto raha tena misokatra ara-panahy ianao voky tsy mitadina iza na iza. Misy fotoana tena sain'Andriamanitra mampahery ianao hoe zao zanana Andriamanitra anao an'izao zao ny ilaina fa tsy maintsy misy te-panahy foana misy irika foana ampijoroana anao satria ninninona soraisinao eto tsy ilainy zany ity ohatra hoe raha ianao mila fahagagana atao inona fahagagana ianao ohatra ny ataonao mpanao afera mpanao kidnapina ohatra sanatria zany dia ianao mpanao kidnapina dia ianao marary mafy dia ivavana ianao mba ho sitra na anoy ny asa kidnapeur tsy zavatry ny tany ilainao zany tsy ny loava amin'ny fiovam-po. Tena fananiko atao mihitsy le izy hoe ty le fanoarana ary ny zavatra anankiray raha mbola mampanotanao sy mampangetaetanao dia maka nitoeran'Andriamanitra amin'ny fiainanao dikan'izay centre any amin'ny Jesosy tsara fifantonao fa mbola misy motivation hafa ao anatinao zay mihitsy le cible tiako ravaina androany maraina. Dia isaky ny tonga ny teny dia ohatra ny kanota dia tretinanao fa raisiko le fanoaran'ny pasteur Njiva teo ohatra voasary le izy ianao matsapa le izy hoe kanota raha kanota le izy fa tsy namaky ny fonao dia lasa zo mangidina efa ranao satria tonga le teny mikapoka ohatra n'le voasary dia mivontona fotsiny le voasary malemilemy be fa tsy mivoaka ny ranony aza ampiasaina iny fa tsy marikivy fa mangidy. Fa raha tonga le sabra tonga dia jo raha sabatra rola izy tonga dia namaky nanindro natany amin'ny vono tena mihitsy hoe manindrona izy zany Jesosy manomboka mamaky dia meteza hidiran'le teny raha vao tafiditra le teny mivoaka le zio tsara. Mianao avy ianareo oka ny teny tsy ho kanota fa oka ny teny ho sabatra. Rehefa manaiky ianao itsy ny sabatra dia ianao no ataon'Andriamanitra kanota anorotoro ny fahavalo tsy marety akao an'Andriamanitra. Ianao no amboary no kanota anorotoro ny fahavalo fa ny teny sabatra fa raha mbola ianao mahatonga manaiky araisinao ny teny dia teny hoe kanota zany ray zany voazery zany. Tiako ilaza aminareo fa na izaza mahazo an'ity teny toriko ity miara mihinana isika mianakavy mihinana tenin'Andriamanitra na zaza mandray indrisy tsy anany io teny io fa rehefa tonga io teny io za koa asiny le teny dia rehefa aveo amin'izay ianao mandoalika Andriamanitra raiso le teny te iova io tena ianinao mihitsy mifanamasina amin'ny teny aza miandro profety ny parole feno lasa rarovo ny profety ao anaty parole ianao dia lasa profity ny faran'le izy satria ampitahoriny ianao ny faranany kipikipy eto ohatra zao ina moa ny ilana an'izany eo mason'olona hoe tsoko zao ny anankiray za ro afaka manao an'izany raha ireko tonga mivavaka dia afaka manao fa hozy Jesosy aza manao an'izany dia tsy manao ako afaka tsoka ianao fantatro indrindra-baravarana anao tolanina menamena eo kaikiny io misy kafetera manga dia aposihana zany
Aporosianao hoe avance ny avance amin'io lasa foana. Teneniny akaikinao ho tianao Andriamanitra hoe za tsy mamelo hoe sanatria mivavaladiny lela ny olona mpanao an'izany mety misy manana ny tena fahasoavana omen'Andriamanitra azy fa mila miverina ny filazantsara marina ny fiangonana, mila mijoro amin'ny sitrapona disy motivation daholo. Ny akabeazan'le izy ohatrany hoe matsapa hoe tena any amin'ny fivavahana indray zao mampanankarena. Zay zao na tonga ohatrany tena rianina zao ohatran'izao jerenao amin'izay tika dia any amin'ilay tanana ilay voasariky ny zavatra hita maso. Dia hitanao matonga ny olona findafindra fiangonana le mandehandeha le mitady anina satria arivo misy an'izao ary misy an'izao reny tratran'le firentevana rato ivelany fotsiny. Ny tanjon'ny filazantsara anomana anao amin'ny andro fampakarana, anova ny toe-ponao, alala ny tokony atao. Le tena fiainana le azonaina raisina amin'izao fotoana iainantsika izao, ny azonaina dia nomen'Andriamanitra ho an'ny olona nanaiky ho ateraka indray. Izay nanakana ny anjely any Adama tsy ho azo ny anjirana tanana na ny rahan'Andriamanitra mpaminany hanokatra lalana atonga ny azonaina ho eo aminao, ho ao anatinao amin'ny lalan'ny fisokafan'ny fibebahana marina tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Ka ny rôlan'ny profety tonga izy ny raha nampiavana anao amin'Andriamanitra. Zay ilay fiombonana mitondra famerenana amin'ny laoniny. Taorian'ny fitsanganan'i Jesosy samy nanisy fofinaina Andriamanitra. Andriamanitra nanisy fofinaina teo amin'ny vovoka vita Adama. Andriamanitra nanisy fofinaina teo amin'ny mpianany taorian'ny fitsanganany amin'ny jaona toko 20 izy zay. Ary rehefa nilazana izy dia nanisy fofinaina ka ho izy tamin'ny raiso ny fanamasina. Ka nisy deuxième souffle. Le souffle faharoa famelomana anao ara-panahy. Ny eo olona velona ara-panahy dia zao. Ny olombelona maty ara-nofy sady maty fanahy rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra. Fa amin'izao maty eo amin'ny nofy ianao fa velomin'ny fanahy. Ny famonjenantsika ny complet fa misy étape. Ary tokony efa ho vita tany edena ny zavatra rehetra raha nandro tatana ny olona. Fa ny problème ny olona ny solatsolana naka fanapaka-hevitra ho azy tsy tamin'ny fotoanany. Zay mahatonga milaza hoe na le azonaina ny sakaran'Andriamanitra tsy azony Adama ny raisina sy nohanina nomeny any amin'ny fotoanany le izy. Satria Andriamanitra efa nanomboka ny saina ho tonga azonaina hitondra fiainana ao anatinao. Za tonga mba nananao fiainana ary fiainana be dia be hozy Jesosy. Tonga neny azonaina. Fa variana ny olona nihinana azomaina. Azomaina. Mananika azomaina. Mihinaka azomaina ohatratra izany. Variana any ny olona. Azonaina ny olona zain'Andriamanitra fa tsy azo-daina. Afaka mianaran'i Jesosy. Afaka mianaran'i Jesosy mbola variana amin'ny fopokany. Halleluja. Amin'izao zany malaza be ty le hoe roro. Inona daholo tsy haiko daholo ianaran'le izy. Ary tsy tiako ho fantatra mandrakizay. Halleluja. Aoko ho afaka amin'izany tsika. Lasa miankina amin'ny zavatra hafa tsika. Miankina amin'ny Jesosy. Ampy Jesosy. Tena ampy. Tena reno mihitsy rehefa ao Jesosy hoe misy fiadanana ianao. Tsy tena mitsotra aminareo fa tsy mora neny. Tsy mora reto. Ny hoe mandeha manompo an'Andriamanitra ianao dia manao ny asan'Andriamanitra ohatr'izao. Hoe olona firy manodidina anao samy manana ny sainy daholo. Ankoatra ny asan'Andriamanitra izay andrahany anao. Ianao mieritreritra efa mahatoko be daholo ny zavatra rehetra fa rehefa tena dininao ka miditra ianao dia mbola misirika ihany alalanao. Ay tena mbola tsy izy mihitsy izany. Kanefa ianao sain'Andriamanitra mijoro. Mafy le izy. Tsy mora le izy. Fa zao atao le izy. Satria izay koa le fananganana anao, ianao koa amboarina ao anatin'le izy. Dia hitanareo, ianao mandray anjara fanamboarana anao, nefa ny hafa koa mba misitrana fanamboarana avy amin'izay hijoronao avy amin'Andriamanitra. Dia ianao zany amin'iny fotoana iny lasa manakaiky sy manokatra ny ao anatinao, alala ny programan'le tena azonaina.
Istranao an'le fiainana avy amin'le azonaina ao anatinao. Rehefa misitraka an'le azonaina ianao, tena renao mihitsy hoe ndre zany ka tena fihinan'Andriamanitra. Ianao anie ny zavatra tena fihinana rehefa tonga. Hitanao tonga zao zany teny zany dia ngamba mino aho fa azonareo tsara hoe izao zany le tian'Andriamanitra atao. Ianao hoe tena fihinana le teny. Misy teny ren'ny sofinao tena ianao mihitsy hoe mampetanetana anao be ara-nofo fotsiny. Zany hoe ianao le faly io tsy tena misy fiantraikany any amin'ny fiainam-panahinao satria rehefa avy ianao malahelo ihany. Marina sa tsy marina? Fa misy teny tena ianao mihitsy ny mipetraka izany teny zany, fiainana izany teny zany. Dia ndao rehefa sokafan'Andriamanitra ny lalana, ahafahanao misitraka azonaina. Dia aza miverina tsony any amin'izay tontolo tsy efa nahatonga an'ilay azonaina tsy ho azon'ny Adama hohanina. Mila mamantatra ny teny ianao zany eo am-pihinanana ny azonaina. Tena tsara be ty mesazy ty sabotsy maraina. Alleluia. Fandroan'le izy, fanasitranana le izy. Tonga fanasitranana izy rehefa nkapohana. Alleluia. Naka nendriky nofo izy. Izy le azo sy lofo izy boky Isaia mitsimoka avy amin'ny Davida. Izy le taranaka Joda, lioan'ny Joda atao hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tonga zany lehilahy zany teto ambonin'ny tany. Ary noho izy sy ny herin'ny anarany satria nanaiko tonga olona naka nendriky nofo Andriamanitra mba hamonjy ny olona. Dia zao ny zavatra nitranga. Mampety fiainana nahatongavany. Ho avy izy hanovantsika. Ary le nofo mety maty amin'izay no vai ny tafiny tsy fahalovana miaraka aminy ao amin'ny tontolo no mandrakizay. Tsisy aretina sy rofo intsony. Ho lasa ny zavatra taloha. Ary dia ny eto an-tany ianao dia efa misitraka mialohan'ny fotoana ny asarbidin'ny zavatra ho vatananao any an-danitra amin'ny alalan'ny kalitao ara-piombonana ekenao hifandraisana aminy. Ohatran'izy ao anatintsika izy. Motivation antsika, ny fampotsika sy ny fijorotsika miaraka aminy. Fa rehefa omenao lanjy zany dia sisy ny tenin'Andriamanitra. Fa izay nandray azy dia nomeny hery. Nomeny inona hoe? Hery. Ho tonga inona? Zanak'Andriamanitra. Dia izay minona inona? Minony anarany. Manomboka izao tsika manana ny anaran'i Jesosy. Manomboka izao tsika manana ny rahan'i Jesosy. Manomboka izao tsika manana ny nofotry Jesosy ao anatintsika. Manomboka izao tsika manana ny fiainan'i Jesosy ao anatintsika. Ny zavatra rehetra ilainao tena fananian'Andriamanitra mihitsy tonga teto ho fiainan'io. Tsy ny antehitra amin'ny abetsahany zavatra ananana. Satria matetika rehefa ampiteherinao amin'ny abetsahany zavatra ananana amin'ny fisainanao dia adininao Andriamanitra. Tena zany marina. Any amin'izay fatoanao ny toeran'ny finoanao sy antom-pisianao. Nandray tsika ohatra manana mpisainana izany hoe ny antom-pisika eto ambonin'ny tany dia ny anakarembe. Diso motivation ianao. Ny antom-pisika eto ambonin'ny tany dia ny ananantsika an'i Jesosy. Indraindray ao anatin'ny fotoana ny fahamainana aza no misongadina kokoa le fahasoavana. No ny amin'ny fotoana ny fahavokarana. Azonareo fipetraka ilay izy. Ho azavaiko manaraka ny mahasamihafa n'ireo terma anankiroa ireo ara-baiboly sy ny fomba iainantsika an'izany miatrika ny fiainantsika andavanandro amin'ny fotoanany. Amen. Ampatsay voaza manaraka. Alleluia. Fa androany maraina te-hiteny amintsika fotsiny hoe rehefa tanteraka sy azonao tsara amin'ny planin'Andriamanitra, mivadika ianao mba azo révélation avy amin'Andriamanitra, azo révélation. Tena fantatra ny lanja ny fiaina sy ny fahatongavany eo amin'ny fiainanao, dia anomboka hijoro ianao hoe wow, afaka hanana fanasitranana tamin'ny diakapoka izay neretany. Zany hoe azo reparena daholo zany izay tsy mety eo amin'ny fiainanao. Ary ny fiafarana an'ilay tantara ny anovanao mihitsy. Hitafiny tsy fahalovana mitovy amin'ny endriky ny fitsanganany. Rehefa avy naseho tao amin'ny fitsanganany, rehefa avy nikapohana izy, tsisy kilema natao enjana ane zany hoe hitan'ny Tomasy napotika an'i Jesosy talohany nandevenana azy. Zay no nahatonga ny Tomasy nilaza hoe za tsy mino nefa efa eo ampovoany Jesosy. Ny ilaina ny tsy finoan'ny Tomasy mba hanananao finoana androany hoe les transformations avy amin'ny fandraisanao azy. Incroyable. Marety akao an'Andriamanitra. Mavita miracle tsy mampino izy. Tsy nino Tomasy aty hitan'ny Tomasy io ve le kopaka teo tsy izany io. Teo izy Jesosy napetraka ny marika mba hinonao eto ty ny tananao. Dia way, ty le fonina. Io le mifatsina. Aiza le tongotra? Io. Tompoko sy Andriamanitra.
tsy niteny izy hoe tompoko sy zanak'Andriamanitra tsony fa tompoko sy Andriamanitra satria taorian'ny fitsanganan Jesosy ny fakahita amin'izay le nofo déconnecté tamin'Andriamanitra. Dia raha voatratra n'Andriamanitra ny aratsiny le nofo efa potika taloha amin'ny fandeverana tonga dia miverina feno fahatsarana satria nofo plus Andriamanitra égale vovoka plus souffle. Za raha ngatsy marety aika ao an'Andriamanitra. Rehefa nitsangana izy te hozy izy Andriamanitra, io modelin'ny olona vaovao. Io modelin'ny olona faharoa, famoronana faharoa. Tsangana amin'izay Jesosy. Teo Jesosy ny kopian'ny fitsanganako no ataoko ao anatinao. Fa programmeko ny ao anatinao hifandray amin'ny kopiako amin'ny fandraisana. Nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro. Zay mihinana nofoko sy misotro ny rako, manana fiainana mandrakizay. Le fiainana mandrakizay tena omeko sady eo amin'ny fananao io, ny eo amin'ny amanao mamboatra anao, ny eo amin'ny nofonao hanovananao. Amin'ny fotoana farany amin'izay, raha mety levina le nofo nivadika hatramin'ny voalohany, zay natonga ny laza hoe aza mihinana an'le hazo aloha, aza mihinana an'le hazo. Fa raha vao tsy mihinana an'io hazo io nofo efa gotraka be io lasa velona mandrakizay. Fa aloha fa manana programa hihinana an'le hazo ihany ianao any aoriana, fa amin'izay fotoana izay ho transforme n'le hazo anao rehefa vita amin'ny famonjena. Zay mahatonga lidy tsy tanteraka. Raha tsy ray sy nama aloha ny famonjena, ray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Jesosy rerina lalina sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mpamonjy na aiza na olona na olona na inona izy rery ihany. Halleluja. Manenena amin'ny lalanao satria maniraka profety Andriamanitra John. Ary John androany mbola nirahana foana elo lalana. John nirahana elo lalana ny fahatongavany. John andray nirahana androany Joan Rodolphe. Hanomana amin'ny fampiakarana anao tsy mareteka ao n'Andriamanitra. Noho izany izay nirahana tsy Andriamanitra. Izay nirahana tsy Kristy. Fa iraka nambaran'i Kristy tonga anao hiavana aminy. Samy miandritsika. Fa mila fanomanana. Teneno akaikinao, ao tsara zay hoe. Amen sa tsy amen. Noho izany tiako tsika hanome lanjana zany fiainana zany. Rehefa tafiditra ao anatinao Jesosy, dia manomboka mananantoka ianao. Ndre sotra Jesosy efa nivonjenao ny fanahiko tamin'ny fahateram-baovao. Ny haiko eny andalam-pamonjena isan'andro le tsina mantoetra io e. Ary ny tenako amin'ny fotoana hiverenanao hovana hitafiny tsy fahalovana. Efa programmenao amin'ilay fiainana atao anatiko mihitsy efa homaninao hitafy izany tsy fahalovana izany. Dia amin'izay fotoana izay le nofinao nofoko. Zay vao prezentena amin'ny Adama amin'izay. Eva. Tamin'ny Adama, tolana avy amin'ny tolako ity. Nofo avy amin'ny nofoko ity. Zay vao hitany. Fandroany. Vao tonga Jesosy dia mijery anao. Nofo avy amin'ny nofoko ity. Ary rà avy amin'ny rako. Satria avy amiko no nanalana azy. Misy dikany ny lany vonotro barana namoaka rano sy raha iny. Satria teo koa le nakana le taola tehezana niterana ny Adama. Ka niterana amin'ny fiangonana tsy taorian'ny fitsanganana fa tamin'izy teo amin'ny hazo fijaliana. Eny. Amin'ny manaraka. Hitantsika menakavy Andriamanitra. Tovy amen. Kenao fofombadin'i Jesosy. Tsy zakan'ny olona mihaino an'izany fa izany marina. Fofombadin'i Jesosy. Ary atao hoe vady aza eritreretina hoe vadiny daholo tsika menakavy. Dia ndikany hoe vady aminao le ara-nofo iny. Non. Amin'Andriamanitra tsy izay intsony. Tsy izay. Menao ve nareo? Fa ny hoe fofombadin'i Kristy dia tiany daholo tsika rehetra. Sila tenany daholo tsika rehetra. Vao mandray ny fanasan'ny tompo ianao dia izay le firaisana aminy. Fihinana sy fisotroana. Fanomanana ny hanovananao. Isy fiatraikany amin'ny fanovananao izy satria iny le antoka ao amin'ny fiainana hanovanan'ny nofonao hitafiny tsy fahalovana. Dia rehefa manomboka maneno ny trompetra sy ny feon'ny arkanjelin'Andriamanitra hovana vetivety ray ny mpimasitsika. Ohatrantsika le hoe miara-mihinana sy miara-misotro. Zany hoe mahatonga litro hoe mihinana tsirairay avy daholo dia hoe manatona dia hoana aloha ny ianao.
dia hoandray ianao rehefa avy eo fa hoe tia ny mofo dia miara vakina dia miara hohanina, tia ny kapoaka dia miara sotroina, zay hoe miaraka. Misy zavatra zany tsy maintsy erahana, zay ny mahatsara ny assemblée, zay mahatonga ny baiboly milaza aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka ohatra ny fanaon'ny sasany kenao tsy sasany akory. Misy zavatra tsy maintsy iresa satria rehefa iova amin'ny fiangonana, indray mpimaso koa ny anivana amin'ny fiangonana, indray mpimaso, indray mpimaso, miova indray mpimaso sika, tonga dia mitafiny tsy fahalovana dia wow amin'ny tompo mandrakarizy sika. Tsy mareteka man'Andriamanitra. Halleluja. Zany ny fahafinaretana faratapindrindra mitsangana amin'ny toerana misy ianao. Vaofaina amin'ny lanitra ny tanao dia ndao tsika isotra n'Andriamanitra mifotsika manontolo. Sotra tompo fa manaitra anay ianao iombona aminao, hitondra ny fiainanay amin'ny famerenana amin'ny laoniny. Raha taloha tokony ho velona teo amin'ny nofo zay ao anaty fangiforiana satria mikasika ilay fiainana tao amin'ilay azonaina dia mety ho velona mandrakizay ao anatin'ny aretina, fahosana. Angambo ohatr'izao Andriamanitra fa be dia be ny zombie. Satria be dia be ny degaty eto ambonin'ny tany tsy maintsy isy fiantraikany amin'ny fiainan'ny olona vokatry ny tsy fankatoavany. Fa misaotra anao fa nanana plano-pamonjena ianao hamonjenan'ny olona dia tsy tianao ny olona hiaina sy fantoka amin'ity tany ity satria tehiteny amin'ny olona ianao hoe na matanja be azy ianao androany dia tadio fa mbola osa ihany ny fihefaranao ary tsy eto ianao mandrakizay. Noho izany aza manompo an'io nofo, aza manaiky hoetiny io nofo loatra, aza mifikitra amin'ny nofo fa tsy namanao io fa hanary andalana io raha pitso. Fa mijoroa amin'ny sitrapoko. Fantary izay tokony hiainana. Miaina amin'ny sitrapoko aza vela zavatra hampanotanao ka tonga amin'ny fihetseponao iraikitra eo amin'io tany mandalo. Fa na ty tany ty aza andalo, zay sy ny fanahinay matetika Andriamanitra. Tena tavely eo amin'ilay hoe fiahina ny nofonay foana izay mandrakizay. Tsy hoy izay zany mandrakizay Andriamanitra. Fa manomboka androany zay metrako lara-pahamena amin'ny fanjakanao. Ameny antom-pisinay fa olo-kandalo zay noho izany tsy hanompo ny nofonay zay fa hiaina amin'ny fanahy zay. Manomboka androany Andriamanitra dia mivavaka ho tahina ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ny tsirairay avy izay tonga eto. Tahaka izay nambinina amin'ny fiainam-panahiny ihany koa. Ary inoko androany maraina fa ny asanao mahagaga ny hatonga ny tsiray avy isitraka ny fahatsaranao. Ray sy nitsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamiram-piratra ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo Jehovah ka menareo fiadanana. Amen. Mazotoerina vetivety anao fanaritsika n'Andriamanitra sy filazana foy. Azadinao ny fotoanantsika raha pitso alarobia. Iarahana Mama Viviane ao anatina sekoly tokantrano. Ny zoma ihany koa etsy amin'ny trampokolona lakely fotoana spesiala ho an'ny fotoam-panotronana. Ary ny sabotsy maraina azadino fotoana tsika irahana ao anatina communion. Tena ilaitsika le communion androany iny. Hoe mila miovitsika mahatsapa tsara ny lanjany atao hoe fiainana mandrakizay. Ny anankiray fahatelo eo mpanomanana tsika ny ralikely atao hoe ny bypass eo amin'ny centre le izy amin'ilay toerana anaovana ny centre isaoran'Andriamanitra fa efa clôturé tsara zany ny toerana misy vavahady Alleluia. Mbola eo mpanantanterana amin'ny finition amin'ny fahatsarany zavatra rehetra tsika mifanamboatra fa efa mihidy aloha zany tratra ny tanjona misaotra ny tompony amin'ireo mpanompo be dia be atao amin'ny iraka. Misy mavita farantsa, misy mavita ana falitsy any amin'ny farantsa sy million sy fidy any tsy any le izy fa any amin'ilay toe-po manao an'ilay izy. Misy ny olona ozy Jesosy mety farantsa kely ny anana amin'ny fanindrehetra ny nataony. Noho izany fankasitran'Andriamanitra tsy any amin'ny volume fa any amin'ny qualité ana foa eo ampanaovana ny asan'Andriamanitra. Ndaontsika ity tanana mafy be ao andreo zanak'Andriamanitra. Tena hoe mandray anjara mavitrika amin'izany asa zany nareo. Andriamanitra tsy mba tsy marina ne atateraka mandrakariva ny sitrapony eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy amin'ny asa fanompona. Ao misy an'izany hoe vao andehanao asan'Andriamanitra pastera dia efa raikitra. Alao ataoko zao pastera. Tena zany tsy mivesatra rery zany mihitsy zany tsy tena hoe sambatra. Sambatra izay tena sambatra koa Jesosy indrindra manana antsika ao anatin'izany. Hoe mamangy Andriamanitra dia hoe andeha ho aiza so reraka amin'izany tata fa ndao zao dia tena misy fotoana moa tena mpleurerery zany tena koa tsy na olona mora avy orana kely dia soran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa manana ny fanjakan'Andriamanitra manana anareo. Ny anankiray fahatelo anomantsika ny boky dia mety
amin'ny herinandro ambony eo ampivory angamba ny latsinainy après ny sekoly eto zay olona manataleta amina resaka fanoratana zay mety hoe amin'ny fandikateny tenypirenena hafa fa vonona amin'izay tsika ny natanteraka n'ilay fanangana momba amin'ny boky dia eo ihany koa ny radio mila mpanao tantara mila mpamadika ny teny soratra ao anaty baiboly ho vakiana tsaratsara enona mihitsy zany hoe tsaratsara feo ianao mavitana hoe ary tamin'izany andro isiany Jesosy dia ohatrohatr'izany zany le mba fomba fiteny tsy dia raha ohatra ka miteny Jesosy tampoka zao Petera ho aiza ianao ohatra dia ingaviana ianao anantona sy vory miaraka amin'ny radio satria misy talenta ny anatinao any fa hafeninao atony hoe be dia be olona efa tena diniana kay olona manana toerana olona manam-pahaizana daholo nareo rehetrarehetra reo fa mba manao amenina mitsikitsika kely mihaino ahakely eto aloha eto fa olona manana maizy ndao iteatana manana maizy azy daholo ka ny zanak'Andriamanitra ato ary tiako hoe hoe tsisy olona tsy ilaina zany ato tsisy olona tsy ilaina ataoko tia ny lehiben'ny apôstôly tsy Dr Luc fa Petera mpanarato ka amin'Andriamanitra ny olona tsirairay avy misy zavatra ny anatinao any dia aza adino fa mila manolo teny ianao sabotsy mibatisa raha mbola tsy misoratra anarana mandana misoratra tena zavatra sarobidy be ny avitanao an'izany amin'izay mifanena amin'ny jaune ianao eny any hoe jaune moa zany mety ho paster sandratra io mety paster jao jaune mety tsaika fa hifanenanao amin'i Jesosy ilay izy anatina fanoloran-tena mahaolo vaovao anao mety ho paster iady jaune mety ohatr'izany ny zavatra misy fa zay tonga anao batisa eo dia fantsona fotsiny ohatra na mitory-teny fantsona fotsiny fa le teny raisina dia miorena tsara manam-piveriny Jesosy hitsangantsika isaotra n'Andriamanitra sady izara fahasoavana misaotra tompony amin'ny fotoana androany mino fa marary rehetra tonga eto dia ho sitranonao betsaka ny olona atao anaty sekoly ny tena sitranonao ary noho ny eny amin'ny zoma nefa misy fotoana koa zoma ianao manivaka ihany zany hoe fotoana rehetra mihitsy ianao kay mpanasitrana fa zay indraindray mila mifantoka Andriamanitra dia oka ny rehetra androany maraina andray fanasitranana avy aminao tsisy rofo zany Andriamanitra ho tafatoetra eto amin'ny fanatrehanao zay tsy nambolenao dia ho ngotanao ho salama ny zanakao rehetra ho ambinina ny zanakao rehetra ho voatany ny zanakao rehetra tahaka izay nambinina ny fiainam-panahiny ihany koa aza vela isy ho raraka ny zanakao rehetra aza vela isy ho rava ny zanakao rehetra ary aza vela isy ho reraka ny zanakao rehetra raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zany fanasitrana avy any ambony zany zany fanafana avy any ambony zany zany fiadanana avy any ambony zany mandehana aza mianofo zany tanteraka amin'ny filany hovay fotsiny toe-posiny toe-panahy fa efa miasa mihoatra Andriamanitra amin'ny fanatanterana izay tokony ataony ho anao ho tahian'Andriamanitra manokana ny anao tahaka izay nambinina ny fiainam-panahinao ihany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen zareo mifahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo amen